Faly miarabantsika jiaby mpanaraka an'izany ity vaovao malagasy karakory tsika tsiraikaraiky any atokantrano any salama vetsika any. Ny mahakasika ny dorotanety mahery vaiky no zaraintsika eto mampalahelo ny tranga misy amin'izao fotoana izao satria maikila ny afo ny valanjavaboary anisany mahasarika ny mpizahatany maneran-tany ary eo ihany koa malaza eto Madagasikara ity parc national d'Isale ity ka tokony tsy atao ambanin-javatra ny fiarovana azy. Aiza nareo reo mpitandro filaminana amin'ny ity tranga mampalahelo, aiza nareo ny ministera ny tontolo iainana fa tena mampalahelo ny zavatra misy eto an-tany sy firenentsika. Olona mba malagasy ohatran'izao manao toe-tsaina ohatra nahoana, ity dia anisany manasarika ireo mpizahatany ary indrindra ihany koa ny vahoaka malagasy hitsidika ity toerana ity izay mahasarika ny mpizahatany izany. Andeha ho aiza manko ny mpizahatany raha ohatra ka hoe maikila ny afo ity toerana fitsangatsanganana valanjavoary ity. Koa izay no hitantsika anaty video rehefa avy eo asehontsika izany dorotanety mahery vaika izany. Koa miangavy ireo mpitondra fanjakana jereo akaiky ty raha manga ity ary ireo mpitandro filaminana ihany koa miantso anareo zahay vahoaka mba hajereno akaiky iza na vanindoza amin'izao raha fanondorana ny valanjavoary izao. Ry vahoaka malagasy toe-tsaina mila ovaina ary raha ohatra ianao mandora mantsilany ianao ihany ny fiterany. Koa miangavy re ny fiainana fananaiombonana ny zavatra hahasoa ny firenena tompoko dia aza simbaina ary mila arovana miainga amin'ny tenantsika tsiraikiraiky ity fiarovana ny valanjavaboary zany na zavatra iombonana zany ny zavatra rehetrarehetra dia tokony ho arovana sarobidy satria ny an'ny vahoaka dia ny firenena ary ny an'ny firenena dia anao antsika rehetrarehetra izay. Koa tokony saro paditsika satria io dia nomen'Andriamanitra antsika, harena nomen'Andriamanitra antsika. Ohatra zao parc national reo, ohatra zao baobab reo, ohatra zao ny harena tsy ambosaina manerana ny Madagasikara malalatsika ity. Eo ny ao anatin'ny ranomasina, eo ny anatin'ny ranomamy, eo ny ambony tany ary eo koa ny ambany tany. Koa itsika ho sarotiny ary ny vazaha aza reo mpizahatany reo tsy hankahany amintsika mihitsy raha ohatran'izao ny toe-tsaina ary ohatran'izao ny zava-misy. Aiza moa no andehany raha mahidy olatra rehetrarehetra ity. Koa miangavy re tompona andraikitra ao anatin'ity raha ity ministry ny tontolo iainana sy rehetrarehetra mpitondra fanjakana jereo akaiky faran'izay akaiky izay nahavanondoza ary faizina izay tena faizina izay sazy sahaza ho anazy. Reto manko misy video tapatapany sy sary fanehon-kevitra izay namay dorotanety mahery vaika izany. Koa izay ihany koa no afaka nizaraintsika eto tompokolahy sy tompoko vavy azadino hatrany ny miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatrara zavatra izay. Ary reto manko misy video araka ny tenentsika zay tapatapany ary hitantsika fanehon-kevitra miaraka amin'ny sary sy video zay.